Resaky mompera katolika lasa pianjy any amin'ny FLM le raha faly miarahabanao. Tsy ho zakanareo mandala ny relativisme ty zavatra teneniko ty fa hazavaiko le izy androany satria hatramin'ny ela efa misy foana zany anontany an'izany tsy haiko fiantsoana anazy katolika fanavaozana sa fiavaozana zany katolika mandeha any amin'ny FLM lasa pianjy an'izany zany katolika mandeha any de ametrahan'olona tanana an'izany de omaly izy mbola nisy nametraka teo amin'ny commentaire fa hoy izy hoe ça m'intéresse pas zavatra tsisy dikany amiko zany avelako any fa tsy anao vidéo am'izany fa nandroany zany manitsany evanjely dia nahatsiaro an'ilay resaka satria amin'ny evanjely isika mahita ni Jesosy Kristy nandrandran'ny lanitra de nivavaka tamin'indrainy izy hoe mba ho iray ireto onjiko reto tahaka ny maha iray ahy sy ianao de miezaka comprendre an'ilay mompera zany za hoe moa ve zay ve le mission an'ilay mompera zay ve ny lalana efficace hitany mba hatanteraka an'izay vavaka ni Jesosy Kristy zay mba ho iray inona tompoko ny ataony katolika any amin'ny fiangonana na orin'olombelo lany misy fahasoavana any satria nay cardinal Jérôme ane nanatona ny lava tamin'izany fotoana zany nametrahana tanana c'est du n'importe quoi ifonako aminareo mpitondra fiangonana fa raha ny cardinal katolika tompoko tsy haiko ny fahamarinany fa zay zavatra miparitaka hoe nandeha tany amin'ny nenilava i cardinal Rakotomalala Jérôme de nametrahany tanana tsy haiko hoe taizany nametrahana an'le tanana fa amin'ny maha katolika tompoko ity loha ity tsy misy nizaniza afaka mametra tanana amin'io afa-tsy ny pretra ara-dalàna eo anivony écart ka raha marina zany hoe cardinal Rakotomalala Jérôme nametrahany ny lava tanana tamin'izany fotoana zany mialatsiny fa c'est du n'importe quoi tsy toetsaina katolika zany eny te halaza nareo hoe mahay miara-monina amin'olona zay ny maha kristianina fa désolé tsy relativisme no voziny eo anivon'ny église fa ecumenisme tsy tokony afangarontsika zay zavatra zay fa lasa mamitaka mpino kristianina katolika maro isan-karazany ka le izy anie tsy vadika finoana fa miaina ao anatin'le hoe mampirahalahy ao amin'ny Jesosy Kristy samy nomeny Jesosy Kristy fahasoavana de ino moa ny problème raha ohatra ny avy aty makary de ny avy ary makaty za miteny amintsika ty finoana ty tsy sangisangy ty zay mahatonga anazy ty rikitato na mahazo vavabe zato je m'en fous satria tsy sangisangy izy ty ity tsy politika ka hanovana zavatra sadasada marina mahitsiny antsika ho ainareo mivoy an'le hevitra hoe tsy hala katolika fa mandeha any amin'ny fiangonana orin'olombelona satria misy fahasoavana any misy an'izao any tsotsa ny zavatra teneniko aminareo hitanareo tamin'izahay mbola kely rehefa avy mirava atoandro na hariva any an-tranon'olona zahay no tamana satria maninona mijery télé any na de efa misakafo ny olona tena tsy nahalala fomba ny tenanay tamin'izany fa varinao an-tranon'olona ao mijery série baribarita tamin'izany fotoana zany inona ny antony satria tsy misy télé eo anivon'ny tokantrano misy ny ray aman-dreninay fa saingy rehefa nahavoavidy télé koa ny ray aman-dreninay ao an-trano tsy misy fotoana zahay nitsoaka lavatsanon'olona satria te hijery série ny tiako tenenina dia izao ny zaza voky an-trano tompoko tsy hangataka velively any an-tokantranon'olona any zany fa matoa ianao mandeha mangataka any an-tokantranon'olona any mitady vonjy any an-tokantranon'olona any mandondombaravara any an-tokantranon'olona any midika izay fa misy zavatra bangany eo anivon'ny tokantranon'ny ray aman-dreninao ka ialako tsiny fa ho ainareo kristianina katolika na pretra io na inona tsy haiko ka ilaza hoe mitady fahasoavana any amin'ny fiangonana orin'olombelona hadalana ny anareo ialako tsiny hadalana satria tsisy zavatra banga eo anivon'ny église tokana naorin'i Jesosy Kristy zaza kely za miteny an'izany vao mahay nareo olon-dehibe tsy hatsapan'izany hoe feno fahasoavana ty église ty de inona reno handehanako hitady olona hametra tanana amin'ny lohako any amin'ny fiangonana orin'olombelona ny église katolika tsy manjoka demony hadalana ny anao za mbola olona kely fa maninona za mahafantatra pretra maro mahavita an'izany mahafantatra pretra exorciste maro za ary maro ny expérience niainako tao anatin'izany zavatra zany ireo sakramentatsika ireo tsy zavatra fahatantany fa isika no mbola tsy mitady anazy sara tsy miaina azy araka ny tokony ho izy zay mahatonga atsika tsy mahita fahasoavana ka lasa isika tompony indray no maniry atiny mangatakatiny ataontsika tsinitsinina le izy c'est normal resaka eukaristia masina zany taizanareo nahita fiangonana hoe io lay lafariny tsisy dikany ilay divay tsisy dikany tena nivadika raha nanovana analyse scientifique taizanareo nahita mpivavaka be tany amin'ny fiangonana orin'olombelona de rehefa maty izy incorruptible ny vatany tsy mety lo firy ny misy an'izany ho anivon'ny église-tsika resaka stigmate mba teneninareo amiko hoe iza ny olona tena nalaza fa masina tety ambony tany tany amin'ny fiangonana orin'olombelona ka nitondra ny reny fery anankidimy Jesosy Kristy reny mandritra ny andro fahavelona
goka ny felatana ny felatongony eo amin'ny fony mandeha raha mandritra ny antsom-belomana firy ny olo-masina anisan'izany teo anivon'ny eglizy katolika ka tsy haiko hoe fa ifonako amin'ity mompera Ramboasalama Bonaventure izay pretra ny jésuita ity raha toaka marina ny zavatra miparitaka hatramin'izay fa tena je suis désolé fa ny église katolika tsy relativisme no ao ary aza miteny hoe nanao an'izany ny cardinal de tokony hanaraka an'izany isika aza adino fa ny cardinal tsy zany ny fampianarana nozarainy teo anivon'ny église angambany fa ny fahalemeny amin'ny maha olona azy no nanaovany an'izany raha toaka tena nisy zany zavatra zany aza adinontsika fa i Papa François any nisy fotoana izy nanao an'iny signature miaraka amin'ny mitondra fiangonana maneran-tany iny izy nikritika anazy voalohany ireo cardinaux manodidina ny église ireo ka niteny hoe oentinareo ambavaka i Papa François fa tsy mety ny zavatra nataony nitondra fanazavana manokana Papa François rehefa avy eo midika izany fa ireo olona église ireo amin'ny mahanofo azy araky ny fahalemeny afaka manao erreur reo eo anivony ny fiainana izay hoentiny andavanandro fa rehefa mikasika ny fampianaran'ny église tokony harahan'ny kristianina katolika izay mbola mahatsapa-tena katolika sy manadra ny finoana tsy vitany hoe paparay masina io tsy vitany hoe cardinal io tsy vitany hoe évêque io pretra io ny église katolika io tsy fiangonana ololombelona ka rehefa mitondra eo dia izay tianao hatao no hataonao mais non misy rafitra eo misy fampianarana tsy azo dikaina eo ka tsy haiko fa ho ianareo mahita hoe misy zavatra banga eo anivon'ny église katolika ka zay ny mahatonga anareo mitsoka lavatsanin'olona any anareo ny anareo fa za te-hiteny aminareo fotsiny zaho mbola tsy olon-dehibe fa mbola tanora maninona za mahatsapa n'izany fahafenoan'ny fahasoavana eo anivon'ny église katolika zany maninona za mahatsapa sy miaina an'izany maninona ianao tsy miaina an'izany problème avy aminao fa tsy avy amin'ny église ialako tsiny ka teneniko mahitsy raha zany pretra katolika miofana ho mpianjy any amin'ny FLM zany c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi tsy modèle tsara zany na de te-hitenareo hoe firaisampinoana sy ny sisa tsy modèle tsara zany manimba finoan'olona lasa tsy fantatsy olona tsony hoe ity finoana ty inona marina ohatrany sadasada ohatrany sady fotsifotsy no gris-gris no maintimainty mifangaro ao daholo tsy hoe rehefa samy manonona ny anaran'i Jesosy Kristy de hoe iray isika izay miezaka ny ho iray isika fa matao mbola misy ny katolika ny protestanta ny évangélika sy ny tsy haiko misy antony zay zavatra zay ary tsy zay manonona ny anaran'i Jesosy Kristy no hoe arahana mais non zafady tsika tsy hoe ondy tsy misaina akory ka manara-jeny rano fotsiny mandinika isika logika hoe ty zavatra ty fa tsy hoe amen satria mompera no manao an'iny amen satria masera no manao an'iny mais non efa tsy fotoanan'ny fahatoriana zao lalino ny zavatra inoanao de assume eo rehefa avy eo torio amin'ny fahasahina fa aza sadasada ohatran'izany zay ny mahakasika an'iny ka ny hoe Jesosy Kristy ny vavaka ho antsika mba ho iray ataoko fa tsy ny relativisme velively no lalana efficace amin'izany ary ny église katolika mikondamné an'izany relativisme zany fa ny ecuménisme io tsy tokony aolaka atsika ny sensin'io ecuménisme io fa efa nanaovan'ny église katolika fanambarana officiel zany tamin'ny 2000 paparay masina tamin'izany Jean-Paul II Benoît XVI ny préfet ny doctrine de la foi tamin'izany namoaka an'le déclaration antsoina hoe Dominus Jesus nanambara fa tokana ihany ny église naoriny Jesosy Kristy ny ankoatran'izay de tsy église fa communauté ecclésiale no fiantsonana azy ajany koa mba tsy halava be ny vidéo samotan'Andriamanitra isika rehetra any anatin'ny tokantrano any velomako tompoko